Andriamatoa ny Repoblikan'i Madagasikara. Tompolasy tombovavy, miarahaba, tonga soa. Laharana faharoa tamin'ny tombodakan'ny Afrika taranja basket U18 lehilahy 2024. Laharana fahaefatra tamin'ny tombodakan'ny Afrika taranja basket U18 vehivavy 2024. Atleta malagasy nandrafitra ny ekipa pirenena niparitin'ireo mpanazatra azy izay niatrika ireo lalao no nanandratra avy ny voninahitra Madagasikara. Koa anio arak'izany no andraisana ho fiarabana sy fankasitrahana ara-pomba ofisialy azy ireo eto amin'ny ampampanjakana Iavoloha. Izotra toy izao ary ny lanonana tompolasy tombovavy. Ampahafantarana amin'ny alalan'ny horonan-tsary fohy ny vokatra sy ny atleta isaky ireo sokajy. Koa ny voalohany mahakasika ny sokajy lehilahy ary ny faharoa mahakasika ny sokajy vehivavy. Rehefa vita izay dia andray ny fitenenana Andriamatoa Flo mpanomana ny ekipa nasionaly hanolotra ny teny fisaorana arahany taleny jeneraly ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Amarana ny lanonana dia ny lahatenin'Andriamatoa Flo ny Repoblikan'i Madagasikara. Izay ary no ela tombokilahy sy tombovavy izao dia anaraka ny horonan-tsary fampahafantarana ny dikany narahan'ireo atleta niatrika ny tombodakan'ny Afrika taranja basket U18 roa amby roapolo sika. Mialohan'izay dia antsointsika ireo kapiteny aloha hanolotra ny ekipa pirenena. Voalohany dia fanaraha-bazika rehetrarehetra tonga nanotrona izao fotoana izao. Fanaraha-bazika koa Andriamatoa Flo dia misaotra sahady nandray sy ny salasala nampandrosanay tato amin'ny lampany manaraka izany iny androany ampahafantariko antsika ny hisitry ny ekipa pirenena malagasy sokajy izay zavavy latsaky valana folo taona izay niatrika iny afro-basket iny. Laharana fahatelo ambin'ny folo izay ahitantsika ny nomero laharana fahatelo ambin'ny folo kosa i Jas izy moa zany tsy haiko fa laharana fahavalo kosa misy ny Shamira. Laharana fahaenina ambin'ny folo Francia. Laharana faharoa Christina. Laharana fahaenina Anissa. Laharana aotra Louis. Laharana fahaefatra Tarash. Laharana fahasivy Français. Louis e Carens. Laharana folo Marion. Laharana folo Daniela Pascali. Izay zany izay no roa ambin'ny folo vavy nandrafitra ny ekipa pirenena amin'ny taona roa amby roapolo sy roa minity. Mirna fanapanana Andriamatoa Flo irosan'ny fampahafantarana ny ekipa pirenena Telaza sisa. Ty Hindi Onil laharana fahaefatra ambin'ny folo. Volamena Mariano laharana fahafolo. Randibiarvelo Lilo laharana fahadimy. Rokotina lahary Donovan laharana voalohany.
Raharonay David, laharana faharoa. Rabibisoa Jerry Pepin, laharana fahahelo. Robson Tokoniena, laharana faharoa. Mirandoleva, laharana fahatelo. Madi Matias, laharana fahaefatra. Iatina Fabrizio Michael, laharana fahafito. Periska, laharana faharoa ambin'ny folo. Ary ny telo mpandratsara Farabeloso, laharana faharaika ambin'ny folo. So isika dia hanaraka ny horonan-tsary mampafantatra ny dingana izay natrehan'ny ekipa nasionaly.
Tokolasy no mahakasika ny horonan-tsary mirakitra ny dingana izay vitan'ny ekipam-pirenena nasionaly ny baskety baolina eto Madagasikara. Ankehitriny kosa dia handray lahateny fohy izay ataon'ny filoha mpanomana ny ekipe nasionaly ny taranja baskety. Ramatoa filoha Republika Madagasikara. Ramatoa miditry ny fitantanam-bola izay ireny mpiainy ampay zazalahy. Ramatoa misy ny serasera izay ramatoa mpiainy ampay zazavavy ny madame izay sport izay soteny ministry ny tanosy fanatanjahantena. Ianareo manam-pahefana Sakanavaka fitondrandraikitra samihafa eto anivon'ny fianakavian'ny Repoblika. Ianareo manam-pahefana Sakanavaka fitondrandraikitra samihafa eo anivon'ny ministera tanosy fanatanjahantena. Ianareo rehetra manatrika etona amin'ny lalavoninahitra sy andraikitra misy nareo tsiraiavy. Tompolasy vavy. Ny volan-teninay dia fisaorana ho avy. Fisaorana no avy indrindra nanomezana antsika ny tombonandro androany eo antsika toy izao. Ary dia mametraka ny fialan-tsiny indrindra tompo raha miteny manolo an'ireo ary manao omba ilalana tompo raha mijoro manoloana anareo. Manaraka izany dia tomboteny fialan-tsiny lehibe avy amin'ny andratoa filoha Fédération Malagasy Baskety Ball Jean-Michel Marchand izay nampitondra teny fialan-tsiny nohon'ny tsy fahafahany manatrika sototra lehibe miavaka izao nohon'ny tenany tsy eto tanindrazana fa mbola voatazona mamita hiraka amin'ny Madagasikara. Ka dia tena moa no nampitondraina ny teny fialan-tsiny ny anio. Mitora ny teny fialan-tsiny toy izany koa avy amin'ny andratoa filoha komité fikarakarana afro-baskety ny jeneraly Zafsan Mirina Nina Rufin izay tsy eto amin'ny rehetra ihany fa koa voatazona maniraka arakasa any anivon'ny faritany. Nampitondrana dia teny tompo lasipivavy Oderaisco mampanantena tanteraka. Andriamatoa filohan'ny Repoblika Madagasikara voninahitra ho ay tokony mitondra ny teny fiarahabananao amin'izao andro lehibe izao ary manolotra ny arabaka ho amin'ny ihany koa madame DCS. Miarabanareo manam-pahefana sy ianareo tombonandraikitra isaky-maratongany ihany koa izay vory lanina manatrika etony. Manaraka izany dia mitondra teny fisaorana ho anao Andriamatoa filohan'ny Repoblika no nanomezanao izao fotoana fiainana eo amin'Andriamatoa filohan'ny Repoblika Madagasikara sy ireo ekipam-pirenena malagasy zazalahy sy zazavavy eo amin'ny taranja baskety izao. Mitondra teny fisaorana ihany koa ho an'ny gouvernemanta malagasy manontolo no fitarakara rehetra amin'ny fiadian'ny tony ambany Afrika na ny afro-baskety disutiny. Tsy inona tsy saotra tompo izay eto amin'ny Fédération malagasy amin'ny baskety ny kokana izay komité mikarakara ny afro-baskety natao eto Madagasikara ny 4 hatramin'ny aogositra iny ary indrindra ny ankoay ekipe-pirenena malagasy zazalahy sy zazavavy dia manolotra fisaorana lehibe ho anao Andriamatoa filoha Republika Madagasikara sy ny gouvernemanta renao tamin'ny nahafahany Madagasikara nampiatrano ny fiadiana amban'ny Afrika na ny afro-baskety 2022 ho an'ny sokajy 18 izay natao teto Antananarivo ho an'ny sokajy zazalahy ary natao Antsirabe ho an'ny sokajy zazavavy. Iny afro-baskety iny tokony mitateraka dia miainga avy amin'ny communication verbale izay nankatoavana tao amin'ny velakevitry ministre ny alarobia 25 juillet 2022 rehefa naroso ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena. Zava-dehibe tokoa izany dingana fafatao lara-panjakana izany ka anaterana etoana ny fisaorana ho anao Andriamatoa. Manomboka eto dia miainga fizarakana rehetra ka dia nisy tamin'izany ihany koa ny fankatoavana avy amin'ny FIBA Fédération Méditerranéenne Baskety niandraisana ny Madagasikara fananana Afrikana. Tianay maramarika fa samby teo amin'ny tantara baskety aty Afrika no misy fikarakarana afro-baskety ho an'ny sokajy samihafa tanterana amin'ny firenena iray ao anatin'ny daty mitovy. Voninahitra lehibe ao Madagasikara koa izany satria marika fampitrisana lehibe apetraka ny FIBA amin'ny Fédération Malagasy Baskety ary indrindra indrindra marika fankatoava FIBA any Madagasikara ao. Ary eo amin'ny vokatra azo dia lara fahefa no dingana vitany koa iny.
zazavay izay lavy teo amana sadalina tobolava lefitra kosa ny ahoa izy zalahy zay vokatra mitovy zay vokatra mitondra azy ireo hiatrika dimonte misy atao Hongrie amin'ny 2023 samy atao tantara basket malagasy miatrika atao famarana ny équipe malagasy eo amin'ny fifaninana fiadinany amboarina Afrika ary samy tantara basket mazaka koa eo miatrika zany mondial amin'ny alalan'ny équipe malagasy 18 zazalahy mahivoantsika eto zay namafisana ny fiarabana azy hoe eto anatria mandeha tofoa republika izany resaky zany teo amin'ny lafiny fikarakarana ny fampiatrona dia ambarany ampanetetena fa iny kasy indonatra Madagasikara tao fandraisana ireo firenena fahiny misy 10 nandray anjara ary koa zany fahatovany FIBA Afrika ireo any Barmanavy sy secrétaire général FIBA Afrika ireo Varfosopier izay samy tomba namotrona ity fiadinany amboariny Afrika teo teto Madagasikara ity avokoa ka sady miatrika lalao teto Antananarivo izy ireo mitsikiana noho lalao Antsirabe lehibe tokoa aneo tofolo republika Madagasikara midika fafitra efa mbola maro ihany koa ireo fanampy miandry dia mifandraisa Madagasikara lalao nosy atao hoe Madagasikara amin'ny taona hoavy 2023 ka ho anay atao amin'ny basket manokana dia manome toky ho anao aneo tofolo republika ary manome toky ihany koa ny voivanta malagasy ary indrindra manome toky ny vahoaka malagasy fa anao izay tratry ny herinay zay mba ahazoanay vokatra tsara mandritra lalao nosy mahakasika fiatrany ambary an-tany izy ko any Hongrie amin'ny taona 2023 kosa dia vonotantera ny ekipa nasionale malagasy atrika izany ary mangataka sary ny fanohana voalohany tofolo sy fanohana amin'ny fitondratsakana malagasy manontolo mba hoetra miatrika ny fanohana teny lalao sy mionatena amin'izany mialohan'ny ameranako nateny dia ampanajana mambolako anao dia tofolo republika ny Madagasikara sy nyvolanataona tarinao fa manam-paniana tokoa ny FIBA mba andraisa Madagasikara indray fikarakarana ny afro CAN 2023 iny teny nampitainy filohan'ny FIBA Afrika nandritra ny fiainana toa Premier ministre de gouvernement malagasy mialohan'ny lalao famaranana ny afro-basket farany teo tany Dofo zany rehetra dia mbola midika hatrano fa manana toerana misy azy Madagasikara eo amin'ny sehatry fahatany eto famarana dia fifalinoanay eto amin'ny fédération basket sy ny CAN ary indrindra fifaliana ho amin'ny kilalao fifaliana malagasy reto ampahizivisa zazalahy sy zazavavy ny manolotra ampanajana ny medaly ho anao ireo tofolo republika Madagasikara marque mifandehanany ho any amin'ny mondial U18 misy olo tokola makasika Mandasitraka toky tamin'ny lahateny izay natonao izao kosa dia manasa ny ramatoa général ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena andray firenena. Andriamatoa filohan'ny filoham-pirenena Jaina Andry ianareo mpikambana eo anivon'ny gouvernement izay renimpiady ekipam-pirenena zazavavy sy zazalahy. Ianareo mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Ianareo tompon'andraikitra eo anivon'ny fédération malagasy ny taranja basket. Ianareo mpanazatra, mpitsabo, mpikarakara ny ekipam-pirenena. Isika mpanao fanatanjahantena zandry zanaka. Ianareo namana mpanao gazety, isika rehetra miady sy voninahitra misy ianareo tsirairay avy tonga manotrika sy manome voninahitra izao fotoana izao
anisan'izany ianareo ray aman-dreny mpilalao tompolasy tompivady. Atolotra n'Andriamanitra mandrakariva ny fisaorana no mbola nanomezany antsika fahafana fatao aneto androany. Ampifaliana lehibe Andriamatoa filoha no hiarabana ianao amin'izao fotoana anio izao. Mety hilaza angamba ianareo hoe nankaiza ny azo mafy no moambiato natao fehitrano, fa libe makimamba ve no zaza madinika no asaina mitondra teny, no ny teny natao laniera sy ny entana natao tsara fe nefa dia nomeny any fitenenana, ka dia entiko ampitiavana sy ampametreteny izany no tsy maheno andrenivohitra n'Andriamatoa minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena Kinoka Roberto, ary etona no anora fisaorana azy no fametrahana fitokisana amiko hitondra teny. Ny ray aman-dreny rahateo no tokony fitenenana, noho izany mialatsiny aho raha mandray izany manoloana ny voninahitra misy anareo rehetra manatrika etona, indrindra fa ianao Andriamatoa filoham-pirenena. Faly sy mavo tanteraka ny fonay Andriamatoa filoha satria na eo aza ny dia manandraikitra goavana miandry ianao eto amin'ny tany sy ny firenena, dia mbola afaka manokana fotoana ho an'ny fanatanjahantena hatrany ianao amin'ny alalan'izao fanasana ety amin'ny lapa-panjakana iavoko izao, homariky ny fitiavana, fiahiana sy fanomezam-boninahitra rehefa mahery fotsika ary indrindra amin'ny maharay aman-dreny ianao. Vao tsy ela akory ianao ny tonga namitadidy tany amin'ny faritra, nefa vao tonga eto Antananarivo ianao dia ny mpanao fanatanjahantena no tadiavinao raisina voalohany. Koa sitraka tokoa izany Andriamatoa filoha izany faneho-pitiavana lehibe asehonao izany. Raha nametraka ny velan'ny fahatelo ambin'ny folo ianao amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana, dia nametraka fa amin'ny alalan'ny fanatanjahantena no anandrantana indray ny ambom-pirenena. Tsy vita ny resaka latabatra fotsiny izany, fa notanterahintsika tamin'ny alalan'ny fandraisany Madagasikara anjara milalao raisam-pirenena isan-karazany na any ivelany na eto toerana. Ny fampiatranona sy fandraisana fikarakarana faninanana sy fivoniana ara-panatanjahantena iraisam-pirenena. Ny fanamboarana foto-drafitrasa ara-panatanjahantena manerana ny nosy izay ao nefa vita tanteraka. Anisan'izany ohatra ny kianja Barea izay tena nahazo nampakasitrahana tao amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Eo koa ny efa andalam-pahavitana tanteraka toy ny gymnase rehetra sy ny kianja maro samihafa. Kianja Barea izay ahitana foto-drafitrasa ara-panatanjahantena hafa natao amin'ny lalao iraisana, ka anisan'izany ny karaza baskety Andriamatoa filoha izay angatahana amin'ny mivantana etony ny ahafahan'ny federasiona sy ny mpanao fanatanjahantena Vilainga hampiasa azy malalaka. Vao tsy ela koa ianao ny 3 aogositra lasa teo no nanjay ny taranja judo sy ny haltérophilie teto amin'ity toerana ity, izay namalinao avy hatrany ny etaeta sy fangatahana mahakasika foto-drafitrasa ara-panatanjahantena natokana ny manantena manao taranja ireo sy ireo taranja hafa manao haiady toy ny karate, taekwondo, lutte, boxe, kickboxing sy ny sisa izay samy nasainao karakaraina avokoa. Manaprofy izany fa tsy manao ambanin-javatra ny fanatanjahantena ianao Andriamatoa filoha, ary mbola nasehonao ihany koa ny fahavononanao amin'ny hanoloranao avy amin'ny tenanao manokana ny fitaovana rehetra ampiasaina amin'ny salle de musculation izay anisan'ny toromarika nomenao ny fanamboarana azy ao anatin'ny fotoana fohy izay mbola ao amin'ny kianja Barea ihany. Andriamatoa filoham-pirenena, mijoro eo anatrehanao ireo mpanao fanatanjahantena izay mitondra avy ny voninahim-pirenena teo amin'ny taranja baskety. Ankoatra ny nahazo antsika ny laharana faharoa, dia nahazo ny qualification hiatrika ny fifaninanana eran-tany isika izay atao any Hongrie ny taona 2024 Jona hatramin'ny 2 Jolay. Samba ny ao amin'ny tantaran'i Madagasikara no isian'izany ho an'ny sokajy latsaky ny 12 taona na U18 sy ny akarana tamin'ny demi-finale eo amin'ny vehivavy. Mankasitraka ny ezaka nataon'ny mpanao fanatanjahantena isika Andriamatoa filoha manoloana izany. Raha ny taranja baskety manokana no asianteny, ankoatra ny vokatra azon'ireo mpilalao, dia anisan'ny nampisongadina ny Madagasikara nandritra ny taona maro ny fandraisana afro-baskety mifanesy nanomboka tamin'ny taona 2020. Ity taona 2024 ity izay andian'ny fahaenina amin'izany dia anisan'ny tena niavaka
satria lalao roa lehibe niaraka ny raisitsika dia ny afrobasket U18 lehilahy notanterahana teto Antananarivo sy ny afrobasket U18 vehivavy izay natao tao Antsirabe. Mariky ny fahatokisana tanteraka avy amin'ny Fédération Iraisam-pirenena taranja basket izany Andriamatoa Filoha ka nahatonga ny Madagasikara nahazo medaly volamena teo amin'ny lafin'ny fikarakarana sy fampiatranoana. Koa isaorana sy ankasitrahana etony ny ezaka lehibe vitan'ny Fédération Malagasy ny basket sy ny komity mpikarakara, ary isaorana lehibe koa ny fitondram-panjakana malagasy izay tarinao tsy namela ny Fédération ho irery. Taratry ny mahazava-dehibe sy tombony lehibe ny amin'ny fananana fotodrafitrasa ara-panatanjahantena manaraka fenitra any amin'ny faritra ny nandraisana iny lalao tany amin'ny faritra Vakinankaratra iny. Isika raha teo apetrano ny lalao nosy andihan'ny faraika amby folo. Tanteraka izany vokatra be dia be eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena izany, na eo amin'ny fandraisana anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena izany, na eo amin'ny fikarakarana sy fampiatranoana, satria misy Andriamatoa Filoha ny fanohananao sy ny fitondram-panjakana, ary napiditra ny fanatanjahantena ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana ka nanokanina teti-bola fanaraka amin'izany. Kotsoay tompoko ny tsy hisaotra sy ankasitraka anao lehibe manoloana ny ezaka sy fiovana lehibe nentin'ny fitondram-panjakana ity eo amin'ny fikarakarana ny tontolon'ny fanatanjahantena, ary ny ezaka lehibe ihany koa avy aminao manokana sy ramatoa vadinao. Ny fandraisana anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena dia tsy vitan'ny mpanao fanatanjahantena irery amin'ny alalan'ny fanazarantena, fa misy karazam-panomanana isan-karazany mifameno izay eo ny avy amin'ny fitondram-panjakana voalohany indrindra, eo ihany koa ireo fédération isa-sokajiny. Maro ny fotodrafitrasa efa vita Andriamatoa Filoham-pirenena nanomboka ny taona 2010, ary isaorana era-poeran-tsaina ianao sy ny fitondram-panjakana satria tao anatin'ny fotoana fohy monja dia nisitraka fotodrafitrasa ara-panatanjahantena ny ankamaroan'ny distrika vitsivitsy sy ny taranja maro manerana ny Madagasikara, ary mbola maro ny andalam-pahavitana tsy mbola nisy teo amin'ny tantaran'i Madagasikara izany. Mpanao fanatanjahantena ny tenako milaza izany. Fa ny zanaka roa, zanaka ihany, samy te hanana Andriamatoa Filoha, samy te hamiratra, ary samy te hanao bebe kokoa hatrany mba hanandratana avy dia avy ny voninahim-pirenena. Ka noho izany indrindra ny mbola ampitana aminao ny fangatahana izy ireo, indrindra eo anivon'ny tontolon'ny fanatanjahantena avo lenta, ny mba hisitrahana hatrany fotodrafitrasa manokana mba ahafahana manomana tena mialoha, satria fantatra tokoa Andriamatoa Filoham-pirenena fa tena vitanao izany ianao raha teo sady mpanao fanatanjahantena no anisan'ny mpankafy voalohany. Nampiatrahany conférence Kazan isika tamin'ny taona 2014 izay nanendren'ny UNESCO ny vondrona afrikana, ary ireo ministra afrikana tonga nanatrika izany fivorian-dehibe izany ianao ho champion de l'éducation physique et du sport. Anisan'ny sehatra iray na ahafahan'i Madagasikara namiratra, ary ankehitriny dia maro ny fangatahana fiarah-miasa voarainao eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena iraisam-pirenena. Raha tsy ilaza fa ny avy an-tsain'ny fikambanana iraisam-pirenena Peace and Sport izay nipreintsy albera mihitsy ny fotoam-boninahitra. Eo ihany koa ny avy amin'ny spécial olympique européen-Eurasia izay mikarakara ny fanatanjahantena ho an'ny olona manana fahasembanana ara-tsaina izay vonona ny ara-iasa amintsika sy hanome fanohanana. Tsy tonga ho azy izany Andriamatoa Filoha, fa vokatry ny ezaka hita maso sy ara-tsapahitana nataonao sy ny fitondram-panjakana hitan'izao tontolo izao. Mbola maro ny taranja hafa ankoatra ny taranja basket izay mitondra avo ny voninahim-pirenena, fa ao anatin'ny fandaminana tanteraka ny mpiara-miasa eto anivon'ny fiadinan'ny Repoblika sy ny Ministeran'ny Tanora sy Fanatanjahantena amin'ny fikarakarana ny fandraisana azy ireo. Ministeran'ny Tanora sy Fanatanjahantena izay ao ambany fitarenana Andriamatoa Minisitra Timka Roberto dia vonona mandrakariva anaty sy fanometanana toy ny efa natao hatramin'izay mba hatratsara antsika ny tanjona iraisana. Eto am-pamaranana, raha tany an-trano isika dia mifarahetsiketsiky dia miditra trano, fa eto kosa ny farahetsiketsiky dia misaorana. Ko atolotra anao Andriamatoa Filoha momba hampiraritso lehibe ny fisaorana mitafotafo avy amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena manontolo, ary manome toky ny mpanao fanatanjahantena fa miezaka ary ezaka hatrany anao izay azo atao rehetra miaraka hanandratana ny voninahim-pirenena, satria hoy ianao izay hoe raha irery eo dia mandeha aingana, raha miaraka isika dia ho lasa lavitra, koa hiaraka isika Andriamatoa Filoham-pirenena. Ho elavelany ny fanatanjahantena malagasy, ho elavelany Madagasikara,
makasitraka tompivady, makasitraka Ankasitrahany ianao Ramatoa Tale nandray ny fitenenana. Tompolasy Tompivady, izao dia manaraka ny lahateny n'Andriamatoa filohan'ny Repoblika isika koa ampalazana tanteraka no anasananao Andriamatoa filohan'ny Repoblika irosona ny lahateny. Ramatoa isan'ny fiany ekipa nasionaly malagasy ny basketball. Ianareo tompon'andraikitra eo anivon'ny fédération sy ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena, fa indrindra ianareo tanora izay mandrafitra ny ekipa nasionaly na ny ampoay. Ampitiavana lehibe no andrasananareo eto amin'ity alam-pampanjakana ity androany, satria ny zavatra lehibe indrindra amintsika mpanao fanatanjahantena dia ny atao hoe reconnaissance. Ary matoa nandray ianareo androany mitsapa ny ezaka sy ny fikirizana izay naseho anareo. Misaotra anareo amin'ny famezana ny medaly teo. Ny medaly dia symbole ny victoire, ary nampavice champion anareo dia misy asy izay natao tao anatin'izay, misy fikirizana izay natao tao anatin'izay. Ka izay indrindra no iarabako manokana aminareo ankoay lasy mivavy izay ianareo mpilalao rehetra mandrafitra ny ekipa nasionaly, fa eo ihany koa ianareo mpanazatra izay natafita soamatsara ny fifaninanana ary nahatonga antsika izay niatrika ny lalao famaranana ary namiratra tao anatin'izany fiadiana ny tompon-daka ny fiaizana. Atoko fahotanana aloha na ianareo mpilalao azy rehefa nahita ny mba hiasontsovana ireo dingana sy lalao nataonareo. Ny fenan'ireny zavatra nataonareo reny dia mampihita-po ny entana ny tao anatin'ny fonay, tsy ny fombera fa ny fombaoka malagasy rehefa mahita an'ireny ezaka nataonareo. Tao ny mitebiteby ary tao ihany koa miara-pady rehefa tojo ny fandraisentsika. Ny zavatra hita tao anatin'ny zavatra ezaka nataonareo reny dia misy zavatra maro mandrafitra anazy. Ao ny firaisan-kiny na ny solidarité, ao ny rehefa eo amboniny satria ianareo jeu collectif fa fiarahana mientana dia ny hita tao anatin'izay dia misy ny cohésion. Rehefa misy ny cohésion dia gatsika efa misy ny communion eo amin'ny mpakafé. Ny malagasy ray manontolo sy araka ny tenen'ny nareo tanora moa dia ilay mpikifa basketball na ankoay izay miara-mitana tokoa tao anatin'ny zavatra. Ny teniko apetraka dia izao: rehefa tojo ny fandraisena nareo dia vetesina, efa mahazo ny fandraisena, vetesina ny hiram-pirenena malagasy. Rehefa vetesina ny hiram-pirenena malagasy dia malagasy ray manontolo no mianga-boninahitra, ny malagasy ray manontolo no mientam-po ao anatin'izany. Zavatra tiako lazaina rehefa ty sainam-pirenena ity no resana, rehefa ty sainam-pirenena ity no asambatra, mila mientana ny rehetra. Io no mampiray atsika, ary io no mampatonga atsika hilofy hatrany amin'ny sehatra rehetra, fa indrindra amin'ny fanatanjahantena. Zay no antony nametrahana hoe ny fanatanjahantena dia atao ampisandratra ny ambom-pirenena. Ao anatin'ny rirana 13 no niresana an'izany. Tiako lazaina dia izao, sy hoe androany fotsiny amin'ny teny hoe tiako ianareo mpanao fanatanjahantena, za ohatra anareo ary mahita anareo dia ohatra ny mahita anahy tamin'izaho tanora. Za mpanao fanatanjahantena, mpanao karaté. Rehefa manao karaté zany ianao rehefa champion, tsy maintsy mangesy hatrany amin'ny éliminatoire hatrany amin'ny phase finale. Zay ianao vao champion. Misy manao 12 combat ianao,
Ary za tsy namandresy an'izay teneniko foana hoe misy miteny mpanao fanatanjahantena miteny hoe le plus important c'est de participer. Non, pour nous le plus important c'est de gagner. Et là vous avez ka zay zavatra zay no rehefa mahita anareo ao zany dia ohatrany mahita satria zao zavatra hitako tsapako ao anatin'ny masonareo tanoy ianareo fataranareo zay voalohany fa natanora tsy misy olona afaka misugestime mihitsy ny fahatanjanareo zay ko zany fa zavatra hitako aminareo dia ohatran'izay fahatanjahany zay dia le rage de vaincre le te andresy ary tsy maintsy mandresy zay hitako aminareo fa tsapako anatin'izay ny talety tsapako anatin'izay ny fatanjahan-tsaina satria matanjatsaina ianareo ary zay ny zavatra nataontsika hoe rehefa tiana fanatanjahantena dia nametraka izahay ao anatin'izao gouvernement izao hoe nametraka ministra mpiay tsy voanoany hoe nafinalynareo vao napetraka fefa taloha an'izany metraka etrany hoe raha totsika raha mpamena fanatanjahantena dia misy ministra mpiay ary mahafinaritra moa dia ministra bevavana koa sady ministra ny finance zay mia ny emploi zazalahy ary ministra ny serasera sy ny kolotsaina ny mia ny emploi zazavavy. Zavatra tiako lazaina amintsika dia zava-dehibe ho anay ny fanatanjahantena ary zay dia manampy anareo tia anareo ary manampy anareo tsy vao androany na omaly fa na omaly na androany na rapitso sy amin'ezaka rehetrarehetra zay ho ataonareo satria mamiratra ianareo ary betsaka ny zavatra afaka nampiana anareo na champion na vice champion antsika teo amin'ny afro-basket zay idinany tomponakany Afrika dia taratra ny zavatra mitranga aty Afrika satria ny zavatra tao amin'ny vondrona azy nisy anareo dia nisy an'ny Sénégal, nisy an'ny Algérie ary nisy an'ny Bénin. Nandresy an'ny Bénin ianareo, nandresy an'ny Algérie ianareo ary nandresy an'ny Guinée ianareo ary taminareo fanampananana dia miondrika tsy maninona zany resy Egypte fa aza tia fa firenena matanjaka be zany Egypte zany firenena matanjaka fa na zany tsy mitsangamena zay ianareo zay niady amin'izany niatrika zany Egypte zany zany raha zarevantsika ny baiboly ao anatin'ny baiboly ny tantaran'ny Egypte nefa dia mifanandrina taminy ekipa nasionaly malagasy tsy etikevitra na champion nareo vice champion nareo ary zava-dehibe mihitsy ny ahafahanareo hiatrika an'izany hoe coupe du monde zany voalohany amin'ny tantaran'ny firenena. Za moa raha mifandriko dia natrika ny match ny anarany taminareo fa nefa n'izao tsy afaka satria za koa mba champion champion de l'industrialisation en Afrique ary eto ary manazava anazy amin'ny vahoaka malagasy ny hoe tsy etikevitra koa napa champion anazy zany matoy moa zany champion zany misy antony ary tsy adala ny olona mitekinao hoe enao ny champion raha fitianao hoe inona moa no napa champion ny industrialisation anazy dia mazaraiko amintsika eky ihany sy ho an'ny vahoaka malagasy zay mieno ankehitriny ny napa champion atsika malagasy sy ny tenako dia ny fananana vinana vision hoentina ampandroso amin'ny firenena ray zay ny fananana plan na plan hoe ahoana no hoentina ampandrosona ny ty firenena ity ary indrindra ny fananana stratégie zay ny zavatra misy izy avy moa champion taorinatsika talohan'ny na champion amin'ny firenena ny tenany na ny Madagasikara dia ny président Macky Sall na Sénégal no ny fananany plan pour l'émergence du Sénégal zay nanovany ny tanàna vaovao na diaminadrio nanovany industrialisation maro be talohan'ny Macky Sall ny président ny Côte d'Ivoire hitatsika efa miakatra be ny PIB zany Côte d'Ivoire zany ankehitriny ary talohan'izay dia président ny Ghana firenena matanjaka daholo zay tsika malagasy voa champion tiako lazaina tsy etikevitra napa vice champion anareo ary napa champion tenaka ihany koa amin'ny ny zavatra tsapa dia ny ampita ny talenta teo anatin'ny fanaovana
baskety satria tsara fantatsika fizadiny ny tantara ary nazamilazamina koa zao dia mahakotra sy ianao taloha mahita ny kapitaine sy ny any manana mira malalaka ianao fa mila tosika mila piny ianao ary zady anampianao miampita olona ny talenta satria tsara fantatsika fa tamin'ny 1970 dia efa champion tompinakany Afrika ny tamin'ny basketball ny vehivavy malagasy tamin'ny 1970 dia mampatsiaro zavatra miainanareo ankoa ankehitriny satria nandresy amin'ny Egypte ny Egypte io zany efa tamin'izay natanjaka io tamin'ny resaka basket fa nandresitsika resika tamin'ny 1970 ianareo minoa atosika ianareo apiny ianareo na ifanantona amin'ny Egypte nareo any arinany tsy maintsy resinareo ary tsy maintsy amin'ny tanteraka ary zany zavatra no isorako ny fédérationna malagasy satria tao ihany koa fédérationna malagasy zay hita fa anisan'ny fédérationna miay anisan'ny fédérationna matanjaka nampiroborobo ny marikin'izany basketball izany ary isorana ny fédérationna manontolo izay antola avy dia ava satria tsy mora ny manao organisation fa efa imbetsaka ilay no natao teto Madagasikara izany fifananana afro basket zany isorana ihany koa ny kokamy ny mpanazatra ny mpanomana ny atletatsika dia isorana mitafotafo ianareo rehetrarehetra ny fifanampiana amin'ny fanatanjahantena dia misotra andralana ireo ka mbola ny fanatanjahantena hatramin'izay ary miteneniny talenta io moa hoe tsy sendasenda koa raha natao teto Madagasikara ny fivoriany ireo ministry ny fanatanjahantena manerana ny Afrika zay nanositra na ihany koa champion amin'ny resaka éducation physique sy ny sport aty Afrika ny antony non'iny no fahitana zareo hoe inona avy ny tetikasa atao entina mpandrosoana any fanatanjahantena aty Afrika ary hitan'izareo amin'izany fa betsaka ny ataontsika nametraka fanampy hoe tsy ho adinontsony ny fanatanjahantena raha fitiniko fotsiny dia tamin'ny 2012 rehefa champion d'Afrique tamin'ny resaka baolina lavalava na rugby isika dia nametraka amin'ny fanampy ndao tsika ametraka stade vaovao dia nametraka ny stade makitsika tao anatin'ny enimbolana ny nalovana an'izany stade ny maki zany rehefa nanao ny fety nationale tsika tamin'ny 2019 nafinaritra be le fety ny fankalazana ny fety pirenena ny verena ny fahaleovan-tena fa saingindrisy fa rehefa nirava be olona be loatra ny olona niditra tao amin'ny kianjany Mahamasina dia maro no namony ainy toy iaho hoe tsy tiako intsony isy olona amony ainy hiditra ao anatin'ny kianjany Mahamasina zany ankehitriny dia nitafiakatra tsika tamin'ny quart de finale tamin'ny Cannes resy foana tsika tamin'izany baolina kidro zany toy iaho hoe ho amboaritsika ary nametraka ny kianjany Baria tsika anisan'ny kianja zay anisan'ny tsara indrindra ty Afrika ihany koa io kianjany Baria io zay teneniko hoe si tu ne comprends pas maintenant tu comprendras un peu plus tard ary diso zay miteny hoe tsy ilaina ny kianja diso zay miteny hoe tsy ilaina ny kianja diso zay miteny hoe tsy ilaina ny kianja ilaina ny kianja ilaina ny kianja ilaina ny kianja tsisy olona ho faty tsony ao Mahamasina ary ny olona rehefa tonga aty ny Bénin tonga aty ny Cannes dia miteny hoe félicitations satria zavatra lehibe zao zavatra anananareo zao tsy mena sika efa mitraky tsika manana fotodrafitrasa mitraky tsika manana équipe nationale ary tsy mitanosika intsony Madagasikara fa afaka mandray ireo lalao rehetra rehefa nandray ny judo teto dia niteny ny judo hoe monsieur le président tsy manana dojo national izahay teonao ihany dia manana mentor marque hoe ndanonareo makany Mahamasina amena dojo national zay ny zavatra nataontsika miteny ihany koa ny artérophilie zay bata fonjam-by tsy manana kianja zany dia tsy ilaina ve zany ny kianja ilaina ny kianja tompoko ilaina ny fotodrafitrasa omeny sy atao anampiana anareo anampy anareo zay na ara-pitaovana anampy anareo zay na ara-bola ary tsy amela anareo irery nareo zay hiatrika ny coupe du monde
zay voalohany amin'ny firenena dia zao eo ny Ramatoatale manomboka androany dia ho raisina ny fikarakarana anareo rehetra ary indrindra hatramin'izay nareo dia tsy misy fanampiana mihitsy. Manomboka zao dia ataonay bourse ianareo zany isam-bolana dia mahavolona ianareo entina mananareo an'izany fifaninanana izany. Tsy kamboty intsony ianareo fa eto izay tia anareo anampy anareo ary indrindra tsy maintsy mahazo ny fandraisentsika. Zay ngamba no zavatra tiana ampitaina. Ary eto any koa dia milaza fa no ny fitiavako an'izany fanatanjahantena izany dia eo sy fanakalo amin'ny asiko fisionana goavana be ionako amin'ny atleta rehetra izay andray anjara ny jeu des îles ary ho ampiana ny vatana ny atleta rehetra. Zay ny zavatra ho ataontsika mba hampiroborobo sy ampisandotra fa tsy misy zay taranja ho adinotsonya na atao kilabao fa atao partovitsika daholo ny atleta mianjony satria tiako ny mpanao fanatanjahantena fantatro ny zavatra niainanareo, fantatro ny zavatra herifiry sy ny reo atebiteby zay anana ny atleta rehetrarehetra. Noho izany dia tsy maintsy ataontsika ny ampandroso ny fanatanjahantena, tsy maintsy ataontsika ny rahiny ary ny zavatra fanirina rehefa ho avy ny jeu des îles tsy misy afaka ny anasanaka an'izay fitiavana ny fanatanjahantena mpanao fanatanjahantena sy tsika rehetra rehefa mivonona am-pirenena dia miray fotsika, miray saina, miara-migona, miara-mandroso ary mino fa ho vetesina matetika ny ra-pirenena rehefa ho avy zany jeu des îles izany rehefa ho avy ireo mirary soa atsika rehetrarehetra, mirary soa anareo ankoay tsy avelana irery nareo sy indrindra hiatrika an'izany fifaninanana maneran-tany zany ho ampianaina nareo, ho atosika inareo ary manohana sy manampy ary mampirisika anareo hatrany zay anao ny tsaratsara kokoa. Gaga tsy nahita ny joueur atsika eto hoe misy malagasy mihoatra ny 2 mètres mihitsy ngambany izy ato fa dia mankasitraka mankatelina ary mirary soa anareo rehetrarehetra. Ankoatran'izay dia izao fotoana izao no entina ihany koa zay ankasitrahana anareo mpilalao ka anombohana an'izay resaka nyresahako teo zay le hoe fanampiana karazana bourse omena anareo ao ny resaka ara-tsakafo ihany koa satria mila nutritionniste ianareo manaraka ny sakafo zay tokony hoaninareo na ny protéine na ny vitamine tokony anaraka anareo rehetrarehetra dia tongotsika androany fakasitrahana niezaka zay vitanareo dia misy prime izay hozaraitsika rahatsika so fakasitrahana dia hotononoky ny anarana dia manatiny aty ka ho atsoko ny capitaine Racine d'Arçon Salouy atsoko ety ny capitaine. Rakoto be Christina Zay 78 izy ameny 80 tena manana gaba tsara mihitsy zany ahafahana miatrika amin'ny fifaninana rehetrarehetra. Nefa za rehefa misy olona mijoro akaiky mbola kely za be lehibe sy raha lehibe za volasana Louise Français. Ramatra taratsy ny aina mandeha Rakotonirina Miajaso Kolona Fideraly.
Andrianjafy Menjanahary. Razafy Maefa Irina Nick Karen. Ya, zay dia afaka mizotra asitsika teka mafy be. Tsy adino anatin'ny zany fankasitrahana zany any mombo ny coach, ny dokotera, ny mpanao kiné sy ireo assistant coach ihany koa sy ny mpanao logistique fa dia rehefa aveo zany matorotro zay zavatra zay. Rehefa aveo mba te harehanareo ihany koa tsitsy mba tiako reny fitoanareo mpilalao. Inona zavatra andrasanareo, inona zavatra tokony hoentina anatonanareo zany ao anatin'izay fanomanana zay mba maka fitenena nentinao fa tsy zay ihany no nikabareto. Afaka ataontsika ery zay, afaka ataontsika ery amin'ny fandraisana kolokela ihany koa rehefa aveo. Zao ndray dia ireo mpilalao zazalahy ka ao antsoko voalohany ny kapitaine Racine Garçon Saroy. Ny lehilahy sasatria teo efa vita ny vehivavy ka atsoko Andriatsara Fara Lova Sonia. Tena anisan'ny malagasy lava indrindra namany izy kilomètre ao asy tonga dia 2,05 m mitsangana fotsiny ny tanana dia miditra amin'ny panier. Ary atsoko ny mpilalao izay mendrika indrindra izay anisan'ny mosongadina natao anatin'izany mpilalao mendrika indrindra ty Afrika dia Mathias. 17 ans i Mathias tena rondany zany fa tena manana avenir mazava eo amin'ny resaka tontolon'ny fanatanjahantena. Mahafinaritra mihitsy mahita ny tanora malagasy izay mavitrika ny mahavita azy ohatran'ireto tanora malagasy mpilalao reto. Atsoka ihany koa Rakotina Nahary Donovan.
Rabipsou Jerry Pépin. Ertina Fabrizio Michael. Radimia Velu Rino. Tuflalena Mariano Sylvain. Emmanuel Yves Victorien Déon. Tsindini Laurent Taïtsou. Raul Bissona Tucunhaina Miasa. Berisha. Mirando Leva. Arnett David. Radisson Arriva Mandresi. Ja, la misi facciamo un meilleur joueur di Mathias. La misi prima en plus Nino fa tutti spezzati su era segreto. Si lava con dei piedi, sono identiche. Se oggi è un coach, ma le regole vanno ici. Pana yang kuat, prima yang kuat, zerina zamogoro, saya nanti
Zay moa no fandorana ny film zay natao teo araka ny teneniko teo tena mahafinaritra ary mahavimbolo ny mahita nareo tanora tena mavitrika mahavita azy ary izany mbola lavitra nareo fanatanjahantena ary zay dia anampy anareo ny tena atao sao dia mba misy anday fitenenana ianareo satria ataontsika débat ihany sy zary no resaka eto dia raha misy atin'ny vehivavy eto ngamba dia aveo ny lehilahy afaka manday fitenenana etsy anareo. Satrany moa zany nanome fitenenana dia ny fangatahanay ankizy andreo filoha dia ny mba nomezana anay kianja ahafahanay manao fanazaran-teny ho an'ny surtout an'ny équipe nationale zany dia ny manaraka izay mba mila fanampiana surtout ny arabola zany amin'ny fanomanana dia ny vao manomboka ka hatramin'ny farany dia matoky zay fa vitanao zany dia ampetraka fenotananao ka mba ny zavatra rehetra fa zay dia joazy vonanome tsara trany izay rehetrarehetra satria tompoko. Le kianja hoe anaovana entraînement eto Antananarivo mazava ho azy eto le kianja le angatana ahoana aty foana ny regroupement satria nareo moa zany miparitaka eran'ny Madagasikara zay no jarevantsika mihitsy no anampiana anareo amin'izay zavatra rehetrarehetra nareo ny vehivavy moa zany eto ny équipe nationale manao jeu des îles moa zany zareo reto sa équipe hafa mihitsy sasatsasany manao jeu des îles fa tsy ny rehetra zany ka zay ho zareo ampinonareo aza manana ary anampy anareo hatramin'ny na miresaka kianja zany ary ho ataontsika zany fa aza mananareo dia ny lehilahy ray zany mba hieno aminareo satria nareo zany zao ny lehilahy anao coupe du monde zany ianareo sambany Madagasikara vao hiakatra amin'izany hoe anao coupe du monde zany anisany tena zavatra goavana be zany eo amin'ny tantaran'ny firenena dia mety ny fitenenana afaka ampiakarina ny micro misaotra nanome fitenena dia miarahaba ny andriamatao filoha ministre ny serasera ary ministre ny finance financière izy maty raha hitantara fiainanay manokana zay président tamin'ny regroupement zay président tena nijaly fanjina
natorenay tsy zarizary, sakafonay tsy zarizary. Zay mody zay isakariva dia miverina mikotrana miala baka an-trano 5 heures. Or que manatratsy kotrana 6 heures tsy misakafo maraina zay. Fa tsy nataonay sakana mihitsy zany hoe zay tsy avitanay boty. Dia nandeha fotoa président. Zay tena isaky hariva mody dia mandeha bus zay mbo milahatsy bus amin'ny folo aly vao tonga an-trano. Or mbo mifoha 5 heures. Mba mangataka anao zay président mba jerena manokana an'izay zavaty. Dia namako raiky moa zany samby tia mitombo performance indreo dia mangataka zany zay président miaraky manao regroupement raiky zany zay. Tokony atao lohaloha amizay mba hahafahanay mampitombona fahaizanay jiaby. Dia tianao mba mangataka amin'ny président zany hoy zareo andeha hanao vakansa hoy fa mba hoentin'ny président hanao vakansa hoy fa hanao vakansa izy hoy. Tsy baleine sa aiza? Anos dia andreo président. D'accord. Zay sa mbola misy? Ya, teneniko teo moa mitovy ny zavatra niainako ihany ny iainanareo tamin'izany anao compétition. Tsy nandeha taxi be fa mandeha tongotra, andeha hamonjy compétition. Mandeha tongotra ihany koa mitondra ny coupe mandeha mody. Teneniko fantatro ny zavatra iainanareo niainako zany tao anatin'ilay izy. Fa za aloha tamin'izany mba nanova mamana jus d'orange kely dia iny no entiko rehefa mba sotroko rehefa vita ny compétition. Fantatro ny zavatra iainanareo ary zay teneniko hoe ny fikarakarana eo ny fédération zay mianareo, eo ny ministère zay mianareo. Fa efa rehako isaky ny mandray mpilalao ohatr'izao dia tsy vao zao aho vao nare an'izay. Dia teo aho no nanapa-kevitra hoe zao zany no ataontsika. Zavatra voalohany aloha efa teneniko anareo hoe tsy ekina ny fitondram-panjakana fa za manokana tsotratratsika zao fa mino fa nareo amin'ny mahatanoranareo mety afaka heritaona sy tapany vao vita dia ame fanomezana le hoe académie nationale du sport. Zay zany no ataontsika afaka anaovanareo groupement io mandavataona ao ny petraka ny mpilalao rehetrarehetra. Zay zany no ataontsika ary ao zany misy kiné, ao ny misy nutritionniste. Zany ny efa tokony natao teto hatramin'izay fa tsy ampy zay. Donc zao tsika tsy maintsy mijery inona ary ny zavatra tokony ho atao. Ny zavatra ho atao zany amin'ny fanomanana ny jeu des îles dia ametraka hividy mihitsy tsika ametraka dia za zany bus zay hitondra anareo any amin'ny toerana torianareo tsy mino tsy ekeko tsony. Ary zany teneniko hoe ho an'ny nareo mpilalao capitaine omeko ny capitaine ny téléphone dia tsy ekeko tsony zany zay hoe raha mbola misy matory amin'ny tany nareo dia mandefasa message aminy fa ho karakaraintsika nareo amin'ny toerana saza nareo no tokony mipetraka ray zany zay. Donc ny voalohany zany dia ho jerevana ny fomba anaovanareo regroupement amin'ny tokony ho izy manaraka mifenitra. Tokony any amin'ny toerana tsara ianareo no mipetraka sy hanao ny regroupement ho jerevantsika zany miaraka amin'ny fédération ny ahafahanareo manao an'izay regroupement araka ny tokony misy zay. Zay zany ny voalohany. Ho anareo lehilahy ny vehivavy koa jerevana manokana fa ny lehilahy man zao no andeha hanao championnat du monde dia araka ny teneniko teo zany misy fanampiana tsirairay omena anareo. Zay zany manomboka amin'ny volana ambony tonga dia efa mahazo fanampiana tsirairay ny anareo joueur rehetrarehetra. Ny coach tafiditra ao anatin'izay koa
azo manahy koatra fa mitenina teo satria ianareo ny anisany tena hoe miara-miaina amin'reto tamoratsika reto. Zay ny zavatra voalohany. Faharoa teo nareo moa le teny hoe anao vacances eny fa dia omena repos tsara anao vacances nareo manana soa nareo. Za dia avy any Sainte-Marie tsara be na Sainte-Marie na Nosy be zay tianareo zany. Vehivavy koa zany mandeha. Mety zay satria metsika an'izany anareo fanomezana manokana mba tiako zay récompense mba hoentina akasa hoe entina kasitrana aminareo. Ataonareo ny hojerevantsika rehefa vaotsika dia mijery amin'ny programme eto ihany nareo jerevantsika amin'ny programme satria nareo betsaka ny tokombola teny amin'ny fato jerevana amin'ny programme amin'izay hoe ahafahana mandefa nareo any Nosy be na Sainte-Marie zay. Zay nga manjara. Mankasitraka indrindra ndray matofilo tamin'ny lahatezana ataonao sy ny fankahirizanao ny ekipa pirenena malagasy. Laharana faharoa amin'ny tompon-dakany Afrika taranja basket U18 lehilahy 2024. Laharana fahaefatra amin'ny tompon-dakany Afrika taranja basket U18 vehivavy 2024. Atleta malagasy nandrafitra ny ekipa pirenena amin'ny taritin'ireo mpanazatra azy no nanandratra avo ny voninahitra Madagasikara. Rehareha ny firenena no noraisina tamin'ny fomba ofisialy teto anio tompolasy tovovavy izay no mamarana ny manonana ara-fomba ofisialy anio. Mankasitraka indrindra tompoko. Isika rehetra dia lasaina hanatrika ny fiarahana etaeta ny fankalazana ireto atleta isika rehetra. Androso.